Matitoko fahatelo amby folo. Nanao fanoharana Kristy. Matitoko fahatelo amby folo. Dia izao ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy. Nivoaka ho izy ny mpamafy mba hamafy. Dia ny voanafafy voalohany andininy fahadimy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny ary ny sasany ary azavady andininy faevatra ary ranamafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy nivorona ka nandany azy. Ny sasany teny amoron-dalana avy nivorona ka nandany azy. Ny sasany teny ambonin'ny tany ambonin'ny vatolampy misy tany zany dia misy vatolampy eo ambany ao dia vao naniry kely ny fakany dia maty. Ny sasany indray teny amin'ny tany misy tsilo dia vao naniry dia voagejany tsilo. Dia nisy nresaka tamiko tany Port Berger, nresaka taminay tany Port Berger hoe ilay tanànany Analalava ozy izy zareo ohatrany misy tantara zay dia tsy mety mandroso mihitsy satria hoe misy ozona ny mpanjaka zany dia hoe misy hazo nasiana tsilo zany. Dia rehefa nitsiry le hazo dia niletika atao amin'ilay manga io zany le tsilo dia voagejan'io tsilo mihitsy zany le tanàna dia tsy ho tafavoaka mihitsy zany raha tsy afaka io tsilo. Dia misy olona koa zany mety manao zany hoe siko tsilo koa ianao mba tsy ho tafavoaka. Tena fatorako amin'ny tsilo koa ianao mba tsy ho tafavoaka. Dia eto zany mba naniry ihany le vokatra fa voagejany inona ozy izy ny tsilo dia tsy afaka namoa. Fa ny anankiray indray nafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa zato avy eny. Inona ary ny dikan'izany? Dia azavaina eo ny dikan'izany zao ny dikan'izany. Tonga dia toizantsika ny vaky teny sady famotinana moa ty. Andininy valo amby folo amin'ny matitoko fahatelo amby folo. Koa amin'izany ary dia inoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy malala dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony. Dia izany io ilay nafafy teny amoron-dalana. Le vonafafy teny amin'ny lalana zany nafafy tamin'io arabe io zany le izy. Dia teo le vo tsy niletika tsy nitsiry fa tonga ny voromanidina dia nihinana azy. Dia azavainy eto amin'izay izy hoe io vonafafy teny amin'ny lalana io ozy izy dia ny fahantenin'ny fanjakana zany hoe le tenin'Andriamanitra zany io nafafy io. Fa inona ny zavatra nisy fa tsy fa raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy malala dia avy ilay ratsy ka nanaisitra izay nafafy tao am-pony. Izany hoe nalefa le tenin'Andriamanitra dia reniny olona fa izy ny olona tsisy raha renay zany atao inony zany moa tsy zay mbola tsy amin'izany tanora za mbola tsy mitra fivavahana zany zay fa nyrevy mbola be da be ny fiainana mbola mande hitra fivavahana any dia voatsakatsakany tsy azo isoritoka tsy azo ifoka sigara tsy azo ifoka jamala foka rongony tsy mba hamonjy balina tsy mba hijery spectacle ny daintsoraka sinsisa avela ho any zany zay le vonafafy tany amin'ny lalana dia tsy nirarahin'le olona dia tonga ny devolony hinana azy tsotra kely zany. Ny anankiray nafafy taizy fa izay nafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana ka raha avy ny fahoriana na fanenjena no ny teny dia malaky tafitohina izy. Fa ilay nafafy teny ambonin'ny vatolampy dia malaky mandray an'ilay teny tany ambonin'ny vatolampy zao zany. Nazavaina tamintsika teto fa eto Antsohihy dia tsy mbo misy fanditra ny fiangonana. Eto Antsohihy dia tsy mbo misy mifankahala ny fiangonana. Eto Antsohihy dia tsy misy mifanipaka ny fiangonana. Eto Antsohihy dia mifankatia ny fiangonana. Dia voaray tsara ny voakany Antsohihy zany hoe tena tsara zany torite zany voarayntsika zany. Dia vetivety ihany kely izy ny voaray. Fa rehefa raha pitso raha afaka pitso hadino sahady le izy tonga dia mifandray vozon'akanjo indray ny olona nga hadinoko nataonao afaka maliny. Fandray vozon'akanjo indray ny Dorcas sy ny diakona. Fandray vozon'akanjo ny Coral fa nga hadinoko le afaka maly. Eo zany dia samy tona daholo fo marina zany. Tena andao mba ndray lesona tena tsara zany. Iova zay pastera. Tena ifankatia zay iray saina zay tena zava-dehibe zany. Voaray ny afatra fa dia hita ny perikopa tamin'ny taona lasa ny zavatra hitranga amin'izao taona ho avy zao
tany amin'ny novambra tany ny perikopa zao tsika efa marana ny taona kay ny fiainana tato nefa nyresahany melo tany dia tena marina zany dia nandray eo-po fa sainginy zao tsy nipakalalina fa vao nandeha kelikely dia hadino le izy dina zavatra nitranga fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolamo zay mandreny dia zay mandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliany tena vetivety dia mandray azy amin'ny mpifaliana tsara zany toroteny zany androany sabata fa 12 ny volana desambra taona 17 sy 2000 nefa tsy nanapaka ao anaty izy fa maharitra vetivety foana koravo zay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitoina izy tsy maharitra le izy ravo ny fahoriana tsy fisina tonga ny fanenjehana mifanentsika amin'izay dia adino sady zay dia efa very any zay le vo na fafiteny ambony vatolamba ary lay na fafiteny amin'ny tsilo dia ny 20 dia zay mandreny teny ary ny fiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny ka tsy mamoa zay le na fafiteny amin'ny tany misy tsilo dia rehefa naniry na ino naniry ny tenin'Andriamanitra atapa-kevitra mariny zany e anaradianareo hiditra amin'izany fiangonana apokalipsy zany afa zany ny tena izy e resy lahatra afa zany ny tena izy tonga tao amin'izay ozy dia ozy izy ny olona hoe aty misy mampanakarena fa raha mijanonao nareo mahantra zay le fitaky ny arena mangeja ny teny aty mampanakarena fa ao mampahantra ohatra ny to tena me mahantra tokoa ato nefa inona ny mampahantra anazy tsy possible atsika voakan'Andriamanitra tokony hantra zany fa teny tsotra fotsiny eo amin'ny baiboly rehefa mahatoky amin'ny fanatra sy fafolo-karena io ianao ozy izy dia vaky ny varavarana iny lanitra androtsako fitahina fiainam-biampy ho anao ho vako io ho asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra ao inona ny valala ny devoly ho asiko teny mafy ny valala io devoly io raha misy olona mamosavy anao amin'ny asa ataonao na ny asa vato na ny afera ataonao na ny fidiram-bolanao dia tenenin'ny Jehova le devoly io mosavinareo tsy azo ataony amin'ny vahoaka koa io mosavinareo ampahantra aparary io vahoaka koa na ny zanany na ny vadiny na ny rainy asory ihany io fa ataoko mahita ozy izy Jehova mialary valala io felonanareo mba hampanakarena ny voakan'Andriamanitra io asory ihany io valala io tsy makitika an'io ianareo dia tsy makitika an'ilay voakan'Andriamanitra tokoa le izy satria izy matoky fa manina ny voakan'Andriamanitra zany vao maika latsain'ny olona fa ianareo zay me mahandra zao tsy marinako tsy matoky ahoana ianao tsy ho ataken'ny olona ahoana ianao tsy ho latsain'ny olona dia anaovan'ny olona menasy amin'izay miala tao fa raha miala tao ianareo dia meko fond sa tsy mbola nisy zany raha miala tao nareo dia menay fond raha miala tao nareo dia omenay fanampiana omenay trano omenay asa omenay kara minibus sprinter omenay bajazy hiasana raha miala tao fa raha mbola ao tsy isy anome anareo na ariary eo fa miala tao dia manino ianao taon'ny olona n'izany ko ianao tsy marinako ianao tsy mahatokoko io fa folo-karenia ro ianao tsy mandony io mbola voaozina vao maika ianao mpitambola angalatra an'io koa dia aiza ny efaranao na izy ianao na izy mangalatra fanatitra zany vao maika ianao mahita loza nefa ianao milaza zanak'Andriamanitra dia ketrain'io tsilo anao dia vao maika tsy tafavoaka amin'ny fiahiny zao fiainana zao za sahinana fa anombinako ty volan'Andriamanitra ty ataoko an'izao ty hoe ty tavela eo ianao dia izy ny olona hoe kinenareo ary mahantra daholo kiza ny mahantra ao zay olona tsy marina mizaka an'izany fa za dia milaza amintsika eto antsy hoe ataovy mazava io fitahina men'Andriamanitra atsika io dia ataovy marina fa io ianao mibilabila amin'io hoe avadibadika eo ty dia teranga ohatra ny ataoko an'izao ohatra ny tsy dia metimety amiko fa zao ny tiako ataoko an'izao vola ty dia ity ataoko an'izao ity ataoko betsaka dia ity ataoko kely hitan'Andriamanitra ianao anatin'ny fonao hitany io dia zany no ampatonga ny sasany ozy izy tsy afaka namokatra satria voageja ny fiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny arena mamita dia tsy mamoa izy fa ny zay nafafiteny amin'ny tany tsara kosa dia namoa zato avy eny dia zay nandreny teny ka ny sasany namoa zato ny sasany 80 ary ny sasany 30 avy eny zay nandray tsara nyzany teny zany ka napiatra azy dia nandray vokatra zato avy eny 80 avy eny amen dia ampitaina amintsika zany zay afatra androany zay vona fahafitaizany nalefa tany amintsika tany ny arabe teny amin'ny lalana veny na fahafiteto androany dia tonga ny voromanidina nihinana azy
sa teny ambony tany ambony vatolampy dia nalaky nipetraka tao fa vetivety dia niala ndray tsy tsadity intsony sa le teny amin'ny tsilo dia vao naniry dia ngejainy zao fiainana sy zao fahoriana sy fahasairanana izao dia tsy namoa sa le tany amin'ny tany tsara dia namoa zato avo eny dia zao no amitinana azy zao no amitinana azy dia vita ny afatra androany dikan'izany foazo tsara ny sainao sy ny masonao mba tsy hatory ianao hitanareo misy anarana fiangonana hoe fifoazana fa manina moa natao fifoazana le fiangonana nanina izy zany taloha natory izy zany dia natao fifoazana mba haninona mba hifo fa misy koa zazana efa mifoany miverina maninona verina matory dia zany fiangonana zany tsy fifoazana ny antsonana zany fa fampatoriana fiangonana fampatoriana menaka allemand dia vidanana fanafody tsy mampatory zao ny amin'ny tenantsika azy madio toko fatelo folany dia ny fafolo dia nanatina ny mpianana ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoharana no hitenenanao aminy ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo navela alala ny zava-miafina mifanjakany lanitra fereny kosa tsy mba navela zao ny sariny zany maninona tsika ty nomenany zany maninona fanoharana nomenany olona fa tsy tsika nomenany zany dia hoe itsika fiangonana rehetra natao alala ny zava-miafina rehetrarehetra fa ny olona tsy natao nalalany zany tsy ny olona rehetrarehetra fa ny vitsy itsika rehetra zany natao alalany zany ka ianao zany raha malalany zany dia apetrao ny toerana misy ianao hoe voana fahafitaiza ianao teny amin'ny lalana sa teny amin'ny tsilo sa teny ambony vatolampo sa teny amin'ny tany tsara satria tsika no natao nalalany dikany zany perikopa izany dia toizany fa zay manana no omena kanana be dia be fa zay tsy manana kosa na zay nanana azy dia isorona aminy ary noho izany fanoharana ko nitenenana taminy satria mijery izy fa tsy mahita ary mandray izy fa tsy miaino na mahalala engane mba tsy io zany ty toriteny ty androany engane mba tsy hoe ijery fa tsy ahita itsika any pastera Mayolina zay mitoriteny eto mandre itsika nefa tsy miaino na mahalala fa dia ho tanteraka amintsika ny faminaniny Isaia manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hafantatra ijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy halala fa efa dala ny fony zao tontolo zao efa lalin-dalovana ny sofiny ary efa nakipy ny masony fa andao hita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka nasitrana azy aho izay ny afatra nomenantsika androany eto an-tsoy mamarana ny ty taona 17 sy 2000 ity ianareo natao alalany zany fa raha ohatra tsika mbola tsy mahalala na tsy te halalana mbola nampitsofina dia tonga amin'izay nalazainy Isaia mpaminany hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra ijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy halala efa adala ny fony zao tontolo zao efa lalin-dalovana ny sofiny efa nakipy ny masony fa ndrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka nasitrana azy engany aka mba hiratra tokoa ny masotsika andre ny sofintsika halala ny fontsika dia hibebaka isika dia hanasitrana antsika Andriamanitra ho azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay